fandraisako azy ho tompony fiainako. Iny verhevitra iny namoifo no reo adalàna efa vita 437 dia nambara tamiko fa ano any misy olona nianatra sy nanao sorona ny ainy. Inona no avaliko no reo fitiavany tamin'ny tamikery akaresiny. Fifalimby any an-danitra no izaho tsy mendrika azy nefa nitiavany. Halleluja. 437 Aka ifantoka tsara indray ny zanak'Andriamanitra amin'ny fiderana, amin'ny fo madio, amin'ny fifaliana. Quasi o topo que vai na cruz e liberi e vicini arrivamo in fu pure una dall'ana e fa vita tu ben amata mi fa suruna virani pure muta kusignaniza tukuiza mati Jesusi anduri giusaku in un anno vai chiunuire vitiavani Caressimi, mi fa liberare.
poderana se sair dele voltará. Divindade descer tua agonirago Vaiana unukeje Putinho não mira de uana Aleluia sai now Verdade na zoa Manhã da chama
hatrany an-danitra mahery somary afaka mitiaka ihany angamba ny zanak'Andriamanitra amin'izany enina ambin'ny valonjato Lemantra manao fahagagana, lemantra mahay zavatra rehetra. Mahagaga Andriamanitra, ira mahagaga Andriamanitra, mahagaga Andriamanitra, mahagaga Andriamanitra mazaka taradaritsamae misy marina mahagaga Andriamanitra, mahagaga Andriamanitra mazaka taradaritsamae misy marina mahagaga Andriamanitra. Dia afatsika Andriamanitra manao fahagagana tsika volona eraitsika izy mahagaga Andriamanitra mampilehila mahagaga Andriamanitra mahagaga Andriamanitra mahagaga Andriamanitra mazaka taradaritsamae misy marina mahagaga Andriamanitra, mahagaga Andriamanitra mazaka taradaritsamae mahagaga Andriamanitra. Alleluia. Aza diny ny fandreseny fanomen'Andriamanitra anao teo aloha. Inona tsara hoe azafady? Atao amin'ny rahalahy andrino dia misy tsy miteny mihitsy. Averina ny lalahy rehetra aloha, isa roa telo. Le arina rika le arirany eo. Isa roa telo. Aza diny ny fandreseny fanomen'Andriamanitra anao teo aloha. Izay manaiky an'izay tiako mba anao menina mafy izy. Eo amin'ny andiny efatra amin'ny telopolo fa hoy Davida tamin'ny Saoly ny mpanomponao ny andro ny ondriny ray ny ary nisy liona sibera tonga tao nalasa ny zanak'ondry teny teo amin'ny ondry dia nanenjika azy eo ka namely azy ary azoko teny ambavany ilay zanak'ondry ary no niandramatra izy dia no azoniko tamin'ny somony ary nasiko ka matika liona sy ny bera samy novonohy ny mpanomponao ary io Filistina tsy miforeo dia ho tahaka ny anankiray amin'ireny satria miaika ny miaramila an'Andriamanitra velona izy. Eto dia tsy adinony Davida mihitsy rehefa hiatrika fanamby goavana izy, rehefa hiatrika any Goliata izy, rehefa miatrika ny fahavalonao farany goavana ianao, rehefa miatrika reo olana zay tsy nisy naresy, reo teo alohanao rehetra tsy nisy naresy, eo aminao ianao ny tratrin'le olana, ianao no mety tratrin'le aretina, dia azadino fa tsy adinony Davida mihitsy ny fandresena rehetra efa nomen'Andriamanitra azy teo aloha. Hoy ny hiratsika tany sao ny fitahiana izy hoe ataovy kely isany andininy aiza nareo le mpitendry, aiza teo le mpitendry orika rehetrarehetra teo reny. Dia minao izay tiako mba anao amenina mafy izy.
Halleloja. Isan'ny fitaina azonao dia tsy mety reraka ny Andriamanitra ao. Amena sa tsy amena? Halleloja. Tsy enanao zava-dehibe teo amin'ny fiainanao izy. Ianao no mety reraka miady fa Andriamanitra tsy reraka miady. Ianao no mety reraka mandeha fa Andriamanitra tsy mety reraka mandeha. Ianao mety reraka miasa, Andriamanitra tsy mety reraka miasa. Na andresy izy ary mbola andresy. Velona mandrakizay. Halleloja. Afaka mampandresanao foana ny dikany. Lay Andriamanitra ny lasa dia mbola Andriamanitra ny anio, Andriamanitra ny apitso, ho avy mandrakizay. Tsy miovy izy. Davida dia nino isan'ny fatokian'Andriamanitra izany. Halleloja. Eo amin'ny andiny faina amin'ny 30 dia milaza Davida ny liona sy ny pera. Inona hoe? Dia novonoiny mpanomponao. Lay Andriamanitra izay namono liona sy ny pera tamin'ny alalan'i Davida dia inony fa mbola afaka mono ny Goliata koa amin'ny alalany. Dia reo ny tompo amin'izany. Halleloja. Liona lay nofononao nomaly, pera lay nofonao fakomaly, ary lay nofononao rapitso na androany amin'ny hoavy Goliata. Halleloja. Le Andriamanitra namonjy ato tamin'ny liona sy ny pera, amonjy amin'ny tananao koa. Dia reo ny tompo amin'izany. Halleloja. Le Andriamanitra nombanao tamin'ny herintaona dia mbola afaka amonjenao amin'ity taona ity. Amena mafy be. Le Andriamanitra natafavoakanao somatsara dia atafavoakanao somatsara koa amin'ity taona ity. Ary hoavy ianao amin'irao anaty Jesosy Kristy. Ho tafavoaka velona ianao. Hiakatra velona ianao. Amena sa tsy amen? Halleloja. Le Andriamanitra nanome vola nandoavanao niofatranao hatramin'izay dia Andriamanitra afaka anome vola anaovanao trano amin'izay. Amena mafezany. Ny fahatsapana ny amin'ny valim-bavaka teo aloha dia manome anao fatokinan'Andriamanitra ny amin'ny vavaka izay ataonao aloany. Halleloja. Izy ilay tiany vavaka. Raha niaino anao ary afaka niainanao izy nomaly dia mbola afaka miaino anao koa androany satria ny sofiny tsy lalidalovana. Sa zao miova be mihitsy tato ato. Izy ny ankizy ny masony dada izy tena hafa be mihitsy tena efa lazain'ireo fa zany tena jamba indrindra ao an-trano. Marary mampalailo anaka zany. Ny voavoalohany izy dia ny mama. Ny tena vobe izy ny dada satria ratsy tsiry mazava be tena efa manajamba masony zay vao mahita tsara mihitsy. Dia ady be ny na eo an-trano peo jiro. Zany tena fireto jiro. Miantitra. Ary Andriamanitra ny miantitra toy izany dia milaza aminao fa raha namety naresy liona sy ny bera ianao miaino tsara ve ianao? Ato amin'ny rahalahy ny tena tiako resana. Miaino tsara ve nareo rahalahy? Dia voalavo sisa ny resinao. Dia kajajaka kely sisa ny resinao. Satria miantitra izy. Fa tsy mety reraka, tsy mety sasatra ny Andriamanitra ao. Amena mafy be zany. Halleloja. Mandrapantitra tsy miova mandrapafotsifony. Zay ihany sahirana hitondra anareo. Dia hoy Davida hoe le Andriamanitra namonjy amin'ny pera sy ny liona dia afaka amonjy ako amin'ny tananao. Ataoko anankiray amin'ny reniko ianao. Amen. Ilay nanafaka anao tamin'ny toka dia afaka hanafaka anao amin'ny fijangajangana. Amen sa tsy amen? Izy zany ilay toka mora fana fa ilay fijangajangana ny pastera be dia be niny manjy. Karaha be manja dia aninona? Anino aloha ny herin'Andriamanitra? Hain'Andriamanitra manafaka anao. Halleloja. Sota tsy moa namarina ity fijona vavolombelona ity. Fanjoroam-bela zany le sera renim-pianakaviana anankiray. Herin'Andriamanitra moa toko fa dia tena niova le zanako afaka tamin'ny sigara miparako fa misy zavatra anankiray izay mbola tena ity daina ity. Mitsangam-boly ny olona kay amin'ilay tena zokiny indrindra mihitsy ny tena mbola vavata.
fa raha naafaka natao misanjonjanjony izay anafaka amin'ny tena zokonjokony izy zavatra rehetra hain'Andriamanitra raisy ny taikefa sy ny fahatsapany ny amin'ny herin'Andriamanitra sy ny voninahitran'Andriamanitra izay nasiona ianao tamin'ny omaly mba entinao miady amin'ny androany nataon'Andriamanitra zany mba be finoananao. Alleluia. Ireo tsara ny liona ny bery resy ny mpanomponao tsy mainka ave io tsy mifora io. Hitanao fa nalatry ny Davida bery liona nomaly liona fakomaly bery amin'ity androany ity Goliata nalantovy daholo ireo. Te laza aminao aho fa ny endriky ny valo fotsiny no miova fa mitovy reo matinao reo vitanao reo. Liona bery inona moa tika liona sy ny bery inona mantanonareo inona liona sy ny bery reto rahalahy reto liona bery inona zao ny asa liona sy ny bery inona ange ray roa liona nandramaka ny zanak'ondry ny bery ninona ny zanak'ondry ireo dia mpihinana zanak'ondry fahavaliny zanak'ondry ary ity Goliaty ity inony koa io mpamono n'Israely ondrin'Andriamanitra mitovy ihany reo rehefa mijery ianao ny olanao nomaly dia mitovy amin'ilay androany ihany ny nomaly resinao azo anto ho resinao koa ny androany. Halleluia. Firy amintsika mino an'izany zay ny tenenana fa andresy mihitsy ianao io. Alleluia. Ny olona mety mianao any amin'izao ezaka ataonao zao anatratra mifanambonao anao trano anao trano zano 5 étages izy mba maniry tianao 5 étages aloha mba tsangana moa ny tanany za aloha tsangako ihany ny tanako na hoanina tsoany reto zany tsy anao amen akory tsy mahavita nareo le mahivavaka eo tompo rehefa mba mihetsika ho andrano tonga dia mitsoboka ihany. Halleluia. Anana ianao rehefa manao zany dia manomboka misy olona meanao misy mo sasany dia dia tena Yesu re zany tondro molotro zany zany kio nahazo an'i Davida fa ny olona tsy malala ny lasanao ho lavo nandresy ny liona anenao ho lavo nandresy ny tsy resy ny olona ianao mafimafy lalaloia ao zany avelohan'ny olona io me satria tsy malala ny lasanao izy. Andriamanitra anao zava-dehibe taminao tamin'ny lasa manana porofo tsy azo lavina ny amin'ny lasanao ianao io ianao mipetraka eo io za mitsangany eto ity manana ny lasako aho teneny leo akaikinao manana ny lasako aho zao olona zao teneny leo akaikinao rahalahy zao jereo leo akaikinao dia ataovy an'izao tsara zao olona zao manana ny lasany olona ny sitrany tompo izao avereny zay olona ny tahiny tompo izao olona afaka tamin'ny sigara hoe zao fa misy tsy nifoka sigara kosa aloha halleluia. Raha nanafaka anao izy anafaka anao tanteraka izy. Halleluia. Ny tanao fitahimpana hitanao fitahinara-lofo rehetra koa ania izy ny lasanao dia nataon'Andriamanitra ampitombo ny fasahinao hiatianao a Goliata. Ny fahombiazana taloha dia hanampy anao hitraka androso hatrany ho amin'ny fahombiazana anankiray indray. Dia ray natompo amin'izany fahombiazana anankiray misintona fahombiazana anankiray hafa zay manana omena manana be izy ho Jesosy. Ny olona mahomby ihany no ahomby hatrany. Mateo 5:27. Ny te ihany miakatra tede ina tsara hoe nomaly ianao te androany ianao tede amin'ny anaran'i Jesosy raha mino ianao. Halleluia.
zay afaka niarina tamin'ny fahalavona zay nahazo azy dia afaka ny andeha tsara amin'izay, ary zay efa nandeha tsara hatramin'izay dia afaka hiazakazaka, ary ny azakazaka dia afaka nitina amin'ny anaran'i Jesosy. Ataovy amenina izany. Halleluja. Raha mino ianao izay velona ka mino aho i Jesosy, tsy ho faty mandrakizay. Ny velona ihany no velona mandrakizay raha mino. Ny mandresy ihany, ny toy andresy aty amin'ny farany raha mino izy. Koa ny lasa tompoko tsy fanadino. Ny lasanao teteboka anankiray fianganao dia rao ny tompo amin'izany. Ny lasanao no manositra anao ho amin'ny hoavy. Averiko indray. Ny lasanao no manositra anao ho amin'ny hoavy. Lioana, Bery, resiny Davida. Ary izany nanana ny toky sy finoana fa ho resiny koa Goliata. Ny lasanao no manositra ny hoavinao. Mino an'izany tiako mba hanao amen izy. Izay ny indra ny tokony tsy anatononao ny fitahin'Andriamanitra rehetra, misaorany Jehovah ry fanako izay rehetra atao anatiko, misaorany anarany masina zay namela ny eloko na nasitrana niaro ny aikitra zavatra lasa tao io rehetra rehetra. Oko feno fisaorana ny tompo ianao. Alleluia. Fa teny Andriamanitra dia mampianatra anao, manefy anao. Nanomana ny Davida tany Antsa izy. Hoy izy, ny mpanomponao ny andro ny ondry ny ray ny tany Antsa. Nomaly ianao tany Antsa, androany ianao hiatrika ny fanambinao. Nomaly ianao nampianarina tany Antsa, androany ianao hiatrika fanadinana goavy zay apakatra anao ho amin'ny fiainana ambonimbony kokoa. Davida dia niteny amin'ny Salamo 8:7-8, mampianatra ny tanako hiady ianao ka mahenjana tsy pika farana sondrika. Salamo 4:6-1. Davida dia niteny ao amin'io salamo io manao hoe, isaorana any Jehovah vatolampiko zay mampianatra ny tanako hamely sy ny ratsan-tanako hiady. Teraina ny tompo amin'izany. Tianao ve hahatratra ny fanambinao? Tianao ve hahatratra ny fanambinao? Tianao ve voaka mpandresy amin'ny hoady mangotraka hatrenao io? Tianao ve ny anaovan'Andriamanitra zavaka miavaka? Isika tsirairay avy dia tiany tompo atao olona miavaka. Miavaka ianao, miavaka ianao. Tsisy takanao amin'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany. Jereo ny empreinte digitale anao, tsisy manana an'io afa-tsy ianao ihany, ary Andriamanitra manana zavatra miavaka sy ampiavahana anao amin'ny maro. Halleluja. Ho tratanao an'izany, miara-miasa amin'ny fahasoavana, arao reto dingana izay atoranao ireto. Koa oka hiofana ianao. Inona tsara hoe ateo? Oka inona? Isotro kafe. Oka hiofana. Tsy hiomana, hiofana. Miofana. Oka hianatra. Meteza toro. Alleluja. Mivavaka ny formation lehibe sy voalohany indrindra tokony ataonao. Tsy teo ampabe maso io, fa tany Antsa. Tany amin'ny afina sy tany amin'ny mangina. Ao amin'ny mangina tsy misy mahita ny toerana fidin'Andriamanitra anamboarana ny fatosoany, anefena ary ampianarana anao. Rehefa manilika anao zay ny rahalahinao, manilika anao ny ray aman-dreninao. Davida dia niteny, ny ray aman-dreniko nahafoy ahy. Mihaino tsara ve ianao? Tena siro amin'izany ve ianao? Mihaino tsara ve ianareo? Eny tsara. Efa mandinika ianareo mamaky ity tantara ity, dia misy ohatran'izao ao talohan'io.
tonga Samuel tao Betlehema mitady an'i Jesse satria naniraka azy Jehova mba hanosany anankiray amin'ny zanany. Tsy nanony anaran'Andriamanitra fitondralan'i Davida ary izy ny fahavala fa tsisy tonona anarana eo. Ko rehefa tonga tao Samuel dia tonga Eliab lamatoa mpiady miaramila ny Saoly ranjanana matanjaka dia tonga dia nieritreritra izy hoe ity ny voasy Jehova. Lamatoa koa nitondra ny tsodrano. Ko dia tena tany amin'ny Eliaba mihitsy nyrona ny saina sy ny fijery ny Samuel. Fa hoe Andriamanitra ny olombelona mijery ivelany fa Andriamanitra mijery ny fo. Efa nilaviko nalefa daholo ny rahalahy ry Natanaela nalefa teo daholo fa tsisy ny fidiny. Tapitra ve ny zanakao satria tsy hita teo Davidy rahalahy mentsara ve nareo tsy rary ny kiosa ranga zany latefia tsy rariny zany. Mba ataovy aminao firy ny rahalahy zao nareo misy fety ohatra mariazy natao anniversaire ny dadanao ianao tsy asaina mety aminao zany mety sa tsy mety mety sa tsy mety mety sa tsy mety tsy mety. Marary ny fonao amin'izany sa tsy marary marary be ozy izy misy sofa misy papay aloha manao zay fivoriana lehibe etrerety tonga mpaminany tonga eo ambaravaranao amangy anao rehefa makiny fa natahotra Jesse hoe misy inona zany hoe zavatra tena lehibe io anao fanatra ho antseo izy manasa anareo manakavo any tena tombontsoa lehibe zany fa maninona izy fitolasanao fa maninona Davida tsy asainao ray aman-dreniko izy nafoy fa Jehova nandray fa tamin'io fotoana io tany an-tsay izy Andriamanitra nampianatra azy hiady. Te hilaza aminareo aho rehefa tonga ny fanilikiliana anao dia io indrindra no vatsim-pianarana anao andehananao any an-dafy. Amena sa tsy amena? Nahiditra ny rahalahy Joseph dia namidy fa izany bourse extérieure ho azy ho any Egypte any université any Egypte ivoaka mpandrarà ivoaka prime ministre sy amena mafy be zany. Teneny leo kaikinao tsy ampy fanilikiliana ianao rahalahy hoe fa dia ianao koa tsy matanty mora marary fo tandre marary fo aseo amena mafy be zany. Eto dia miteny mety misy olona iliketo fa iny io singa anankiray indraindray zany mba nikisananao andefasanao any anefitra andefasanao any amangingina. Ny olona mpijery baolina ery amin'ny tribune ery io dia tena tsy mahy dia io lamosiny olo eo aloha indray mivoadakany. Teo professionnel ianao teo tafavoaka ianao teo andresy ianao teo lasa lavitra eo amin'ny fiainao nefa ianao kamofana tsy manaiky ahity tsy manaiky ananatra. Fatanao lalana ny diavitra ianao tsy mazaka ny teny natao ahy ianao raha ianao angamba natao tonga dia mety nina posim-boalavo ianao na niveryn-dalana mihitsy ianao tonga dia efa nisotro toka. Zany hoe voatononona kely ny anarana mihitsy satria rehefa mandeha zany toroteny tena mety ranga mihitsy mety raha mety lesera vavana zay teny tany amin'ny paster ataoko mamahina androany ty androany ty farany idirako ty fiangonana ty eo mbola ety any ianao fa ifiry volana zay. Amen. Tadidiko tsara ndray mandeha zaho amina convention faritra lehibe anankiray no voateny amasin'olona miaraka amin'ny fanonona anarana miaraka amin'ny ianao hoe tenenao hoe rahalahy sara ovelo rahalahy sara zay ao ve zay halleluja fa za raha manona ny rahalahy sara tsy miteny azy nefa hoe ianao rahalahy sara miady mivady nareo tsy mbola nanao zay hotahiny ianao rahalahy sara ohatran'izay zay ny sahako atao mba tsy mbola nanao an'izay fa niatsy ohatran'izany fa tonga dia fanitsiny ianao manao an'izao ahoana zany ataonao zany ny olona miainy mihitsy no ny tonga dia nierika ao zany raha fivoriana dia nieritreritra hoe ngamba ny mety hiakatra tany sao dia hitsipaka kely fa tena tsy tahitra mihitsy aho niraisiko tsara ary hafa mihitsy ny fijeriko
izay akaiky ny vavanao akaiky ny fo. Alleloia, alleloia. Fa tsy za foana ny teneny matoy ianao sa tenenina zay, za tsy mahasamy teny zanak'olona. Ary matoa tsy mitovy ny tenenako ny ankizy eo, misy aky amin'izy efatra misy voateniko foana, fa misy tsy ndray miteny satria fantatra ny marary fo. Tenina ankiray dia marary fo dia efa mangina fa le tsy marary fo le mandray reny reny voateniko foana reny voateny. Matoa ianao voateny foana tsy marary fo, matoa voateny foana ianao tianao zay Andriamanitra. Dia hoe lazainy Davida, enganeny marina amely ary ananatra. Amely aho izy ka ananatra, fa toy ny dilolo ahosotro ny lohako izany, ary eoka tsy andany izany ny lohako. Halleloia. Andriamanitra te hanositra anao amin'ny fanefena sy fanamboaranao any amin'ny manginkiny io. Any aloha ianao ampianarina hiady amin'ny any amin'ny liona sipera. Teraina ny tompo amin'izany. Halleloia. Ty antany ianareo indrindra ianareo tanora, mpianatra université tonga eto, manana baka. Inona mba zavatra mba efa nianaranao? Inona ny zavatra efa voafolakao? Inona ny zavatra efa niofananao? Asa zany te hanambady aho, nambady aho. Inona zao mampimeanareo zany? Tsy te hanambady. Tsy ratsy zany. Efa teo koa, efa teo any ny ala satria efa nahazo. Baiboly ny teny anefa ndry izay matahotra azy Jehovah. Be dia be ny maniry ty hanambady tsara zany, tsisy maharatsy an'izany. Baiboly koa tena mandidy ianao hoe oka ozy izy ny lehilahy ny vehivavy sy hanambady tokana. Ny olanao rahalahy ianao mila manambady. Amen, na mafy be zany. Amen. Mila manambady ianao. Tiako ozy izy lehilahy rehetra hanambady noho ny fijangajangana. Anisan'ny fomba anankiray ahafahana miaro amin'ny fijangajangana dia ianao mila manambady. Tiako anao menina daholo ny ray fiangonana rehetra. Alleluia. Tonga amin'ny fotoana ianao zay tokony hanambadianao manomboka maniry an'izany ianao. Tsisy maharatsy an'izany. Fa ity noho ny zavatra anankiray matetika tsika tanora dia tia hanambady. Inona nefa ny zavatra efa niofananao? Mba efa niofana ve ianao? Te hametraka fanamby ianao, maro ny tena mametraka fanamby, hianatra aho dia tena hiasa aho. Za tsy hanambady mihitsy mama, raha tsy tena manana asa aho. Ary efa manana asa dia tsy hoe mahavelona ihany fa mahavelona nay mianakavy dia avy eo dia tena tsisy maharatsy an'izany. Mety manana fanamby ianao. Fa ny zavatra anankiray dia ity, maro amintsika teo lasa lavitra nefa tsy mety ampianarina, tsy mety hofanina, tsy mety tefena. Marina mety mianatra matematika ianao, marina mety mianatra fizika ianao, fa ity ny fahendrena dia avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Mampahendry ny kely saina ny teny vavolombelonao i Davida. Iendry mihoatra noho ny antom-panao satria ny teny vavolombelonao ny tandremako. Meteza itsy hofanina eto ianao. Za zao dia mila tanora mba hofaniko. Atsakandany izy mba tanora maniry mba hofaniko, atsakana ambony ny tanana e. Atsakana ambony tsara ny tanana. Tenena rehefa tsy teo lasa lavitra ve ianao? Iza ny teo lasa lavitra? Iza teo lasa lavitra? Tsofoko rano izay manaiky ho ampianarina eto, ho lasa lavitra mihoatra nay vadiny ianao. Halleluia. Ay mira lavitra mihoatra noho ny ramatoany ianao. Ahery lavitra mihoatrany ianao. Ho avy roeny, ho avy telo eny satria adala izay toandrainy. Amen sa tsy amen? Rehefa manaiky sy makato manaraka mora ianao dia andray avy roeny. Ny amin'ny ositra tahaka ny ray sy ny Eli. Nomeny Eli any Elisy. Nanaraka aloha izy, meny tsara venareo. Maro teo lasa lavitra. Sambatry ianao raha manana mpampianatra. Ary Jesosy dia niteny amin'ny mampampianatra azy, hanao zavatra mahagaga mihoatra aza ianareo. Mihoatra, 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 mihoatra. Raha 4 heures nanana ny babanao dia mbola 4 heures dia ianao no adala. Teny elo akaikinao adala hoe raha mbola tovy amin'ny dada.
teneno e dia mifankahita eto tsika ianao raha katrela ny anana ny dadanao a tokony camion ny anananao iza mino an'izany iza mba manaiky an'izany iza manaiky an'izany ny tena ray dia mamoaka mihitsy ny zava-miafina teo amin'ny fiainany ny azo ny vanikolakana ny taninandrininy tsara halleloia ny tena ray aman-dreny endry dia itya na dia mamitoka sy mety manana dalàna azy izy dia mampianatra an'izany tsy andeha amin'izany lalana izany jereo nefa mahavoany rainao mahaiza mandray lesona koa nanaraka teny Elisy ary hoy no mangatao izy izay zavatra tianao angatana dia mbola tsy misaraka tsika dia hoy lazainy Elisa tamin'ny Eli amio any anjarandroa amin'ny fanomezam-pahasoavanao izareo mba maniry an'izany mba tsangano moa ny tanany iza mba maniry an'izany eto dia lazanao ohatrany sambatra be avoroeniko lasa ho avoroeniko zany ianao jesosy io amen tianareo hoe zany za io ne mbola mbola hiakatra io e dia hoana no izy eli oziny eli sarotra be nangatanao a fa raha hitanao ny fiakarako a dia ho azonao ihany zany andeha aritsika andeha tampoka teny an-dalana baony kalesiafo izy dia rehefa mibaony kalesiafo zay mbola tsy nazy izy ry kalesy miaramila ny Israely fa azadiny ny teny izy ry kiakio gialina baba amin'ny fotoana ianao manomboka manaiky ny mpitandrina anao ho toy ny ray ara-panahy tarika anao eo ny ositra no miampita halleloia zavatra ray matoka ny ositra miampita dia itya ianao manaiky fahefana ihany halleloia atsao ny mpitory-teninao ino mpitory-teninao taky ny finoanan'Andriamanitra dia tafatoetra ianao ny finoanan'Andriamanitra sy ny finoana ny mpaminany dia tsy misaraka dia raina ny tompo amin'izany miverina eo amin'ilay hoe meteza mba ho fanina ianao inona zao no mba efa narahanao matoa Andriamanitra mbola mitananao eo amin'ny tokantrano anambady mihitsy aho leo ny miaina ato tokantrano raha mama ny kizitina raha papa ny sakay kely rano mbola ho avy aminao ny tsy landimbola dia anambady ianao dia lasa ianao mandeha voky ny trano tsy mahazo mialao ianao tsy mahazo mialao ianao dia avy keo ny tanora sasany tsy mba ohatra ny tonton George mialatsindra misy George eto tsara-panahy be tonton George ianao za maniry andra George ianao e dadanao ihany nireo io ihany ny ianao io ihany io ny atafavoakanao ny namana no azonao fidina ny namana no ianao za afaka mifidy anao rehefa tsy tianao koa dia azonao fidina solan'ny botaboty tsy tianao botaboty afa mitady mahindray ianao namana ny azo fidina fa ny ankonana tsy azo fidina ny iray tsy azo fidina tena nao adaladala mihitsy zay tany Toliara ola kely dada moa rahantsika malala masika fa tena misaotra ny tompo ino ny raiko iny fa raha tsy ny angamba ny raiko angamba mivoloko efa rasta ohatran'izay amen koa ray mandeha zay rehefa atao Toliara zany dia mahita zana-bazaha satria akaiky ny fiangonana misy tranom-bazaha zay dia mahita an'ilay zana-bazaha sy le vazaha miara raha ino ny dada mitso tena olona gegy mihitsy ny ankonana tsy azo fidina Andriamanitra nametraka anao amin'io ankonana io ninina ny ray aman-dreninao ajao atafavoakanao io manajandra sy indrenao dia maro alo ianao ahita soa amin'ny tany rehetra zay tondrany Jehovah-Andriamanitra ao anao halleloia ny fianarana dia tsy tapitra na fitopolo taona azy ianao mianara mamaky boky halleloia izay mitady sabatra teo sabatra ve ianao dia tsy maintsy mankany amin'ny mpanefi sabatra ianao te tady vatikolonjy ve ianao any Andohasandrika no ahitanao an'izany teo lasa lavitra ve ianao
tadiavakotsy tadiava-panabe manapabe venao atsao akatoavy. Halleloia. Ianaro ny zavatra rehetra. Inona mba efa voafolakao? Maro mitady asa nefa tsy mety mahita. Maro manana tokatrano rava aza ny mitady tsy mahita ny manana rava. Satria na mitsika aza tsy mba iny moto dava aiza moa ianao tsy voaroaka foana moto salava miara-pampatorona salampatorona aiza moa ianao tsy mandeha mihitsy nivarotra ao avy nivarotra mofo gasy vadika mofo akondro miala mofo akondro voatabia miala voatabia tsy hita tsony andramana daholo zao rehetrarehetra tsy misy mandeha ny olana ity mila miofana amitsika aloha ianao mila mitsika ianao mila mitsika ianao mila mitsika ianao. Halleluja. Indraindray zany tsy ampy atsika teo lasa fiangonana lehibe ve tsika mampianatra mianara amitsika misaotra ny tompo fa nataony trakinify mihitsy aho zay trakinify manko a raha mamangy rafozana eny ambavady tonga de vanitika. Halleluja. Zareo aby zany mbola misy mototra ihany eo na fafana mihitsy ny anao tika. Jovavimbelona tamiko Eliama Ralany Yami. Taitra be nazoasy izy mitondra reo silamo anampy ny trabona namany any Tomasina. Eo ny teniny tena ntsatoka tamiko mihitsy raha izao izy no kristianina tsy de Jesosy mamono tsy de mitoetra tsara na kristiana efa nifindra silamo ao izy ahoana de miainy tsara mihitsy zany moa izy pastera fandraisan'olona zany Monsieur Eliam teny naliteny nenao raha ianao zany Eliam Eliam efa tsony Eli kelikely koa te hey Monsieur Eliam aza miafafy ianao Monsieur Eliam ampina Monsieur mihitsy nenao frère efa tsy vitanao intsony maro aminareo Risara raha tsy zanaka iko Risara frère Risara inona tsara hoe azafady. Halleluja. Eto ve ny vadiny tandremo sera sao de risa anao ninny frère Risara. Halleluja. Mampahatra tokatrano eny zany raha lasa nabavy amin'ny tompo. Halleluja. Anisan'ny tena zavatra mahafinaritra tsy mbola natonona ny anarako mihitsy mivadiko marina zany matao sa tsy marina io izy atsangana ambony tanao mba ho hitan'ny olona tsy mbola natonona zany Isaia zany eo. Halleluja. Tsy sahany lehilahy koa ane zao manoloana zao Halleluja. Halleluja. Zay fanajany tsika zay ianaro zany. Halleluja. Jery azy ireo ka miramirina tsy mangaeny tava noho i Davida. Jery any Kristy toy ny mijery amin'ny fitana dia ho vainanana endrika mamirapiratra ianao. Tsiki misy iratsika mihitsy. Hitanao zany alay tsy mitsikina zany naniry zany hira Jesosy mamonjy zany. Halleluja. Misy trakisera Daody mitsiky mila mitsiky ianao mba areo zao fampianarana zao mba mitsiky ange ianao ianareo le mpapiditra olona rery miala teo rehefa tsy mahay mitsiky idirany hafa mila mitsikitsiky ianareo fa tsy mahita frère de mitsiky serany ianao misy trakta zay mitsiky itsikio ny olona zay tonga mitondra varotra eo aminao. Amen na sa tsy amen. Itsikio ny mpanampinao. Itsikio ny olona tsy adala ny tolo endry ny tolo mifaindreny tolo de teny arabarabao ny fa zay ke mahatonga anao tsy mahazo rafozana mihitsy moto dafo hofay ny fombanao hofay ny fombanao. Halleluja. Tsona hoe sao de zany ko ary na baba ny raha matoky. Halleluja. Terena ny tompo mila miofana ianao mila mianatra ianao ho lasa lavitra ianao raha tena tsara hofana amin'ny anaran'i Jesosy. Fatelo farana fa efatra manana
rapidité. Mialatsiny amin'ny teny baika. Manana eo amin'ny andiny fa 7 ny fomba fiaditsika mihitsy ny tena tsy mety. Eo amin'ilay fomba fiady, iny tsara tsy vonololo no atao. Ina tsara hoe tsy vonovorona ny atao. Vono inona? Misy frera sasany zany mamololo fotsiny. Hitako eto. Aza mitanondrika mihitsy aloha ianao e. Vonovorona moa zany amatikambo ny sasany. Ianao mba mahalala menatra amin'io matikambo. Vonovorona, vonololo. Tsy zany natao. Famonoana Goliata ny atao zao. Famonoana Goliata ny atao. Famonoana Goliata no atao. Dia jereo tsara mampianatra ny tanako iady ianao mba etsana tsy mpikavarana ny sandroka. Eo amin'ny andiny fa 7 andiny fa 7. Vakitsika miaraka. Zay nahita. Isa 2:3. Andiny fa 7. Ary noho ny ainga ilay Filistina ka nanatona itsenan'i Davida dia nandroso faingana. Andao veritsika. Dia nandroso faingana Davida ka niazakazaka. Mafimafy. Eo amin'ny laharany miaramila itsena ilay Filistina. Amen. Mafy be zany. Mpanjino atreo ny olanao, ny adinao, ny hoafinao aza mandositra mihitsy. Ary ao amin'ny raha tianao ny atratra ny fanambonao dia mila manana rapidité anao. Oka ianao olona mailaka amin'ny zavatra atao rehetra. Dia reo ny tompo amin'izany. Eny tsara. Taloha nanaovana ny fanavotana. Meny tsara ve ianao namonjena n'izao tontolo izao. Jodasy dia singa anankiray mba atateraka an'izany. Izany no tsy ilazana na inona fa Jodasy dia tsy nahazo famelan-keloka raha ohatra ka nibebaka. Fa izao no tenen'i Jesosy tamin'i Jodasy. Atao faingana izay ataonao. Rehefa manao zavatra ianao dia oka ianao ho mailaka, manana saina malady amin'ny tsara. Aleluia. Tsy mangatakandro amin'ny zavatra tokony atao. Be dia be ny miazakazaka. Fa sasa milalao. Miazakazaka dia raha ihany mahazoloka. Miazakaza toy izany koa ianareo. Miazakaza amin'ny fiazakazana apetraka eo amin'ny lohantsika. Mila miazakazaka ianao manatratra ny tanjonao amin'izay. Dia raina ny tompo amin'izany. Aleluia. Hebreo 12:1. Amin'ny obolona 12:7. Obolona 12:7. Mahita olona mailaka amin'ny rarany va ianao. Eo anatreny mpanjaka no hitsanganany. Fa tsy tsangana eo anatreny olona ambany izy. Asia maina mafy be zany. Ianao mba te hitsangana izy ianao. Olona tahaka ianao daholo mitsangana ao iavoloha. Olona tahaka ianao mitsangana ereny antemera-pirenena. Olona ambony, olona conseiller, olona ministre, olom-boafidy. Raha te hitsanga aloha ny mpanjaka ianao, dikan'izany manana anjara toerana lehibe eo amin'ny firenena anankiray. Tsy amin'ny fotsiny hoe mandray teny fikasana ianao eo fitahiana ho amin'ny firenena. Fa ho fitahiana ho amin'ny firenena ho anao dia ianao mila miofana, mila mianatra, mila feno fahendrena. Haleluia. Ko anankiray mila mailaka amin'ny rahanao ianao. Indrindra ny ilaina spesialista no ilaina. Inona spesialite ianao? Tsofikorano ianao, hitondranao lavitra ny io, hitondranao hatrany an-danitra ny io, atonganao ho tafavoaka ny io. Ny spesialiteny Davida dia mitondra tsamotady ary io namonoany amin'ny Goliata. Aleluia. Nomeny Saoly azy ny fitaovam-piadiana
be dia be zay kely omen'Andriamanitra anao dia tsara lavitra noho ny be omen'olona anao. Halleluja! Sahi milaza tahaka ny David hoe tsy mahazatra io, aza ty makatahaka. Zay nampalaza ny hafa tsy voatery hampalaza anao, zay hainy hafa ampiasana tsy voatery ho hainao ampiasaina. Mety azo ampiasain'Andriamanitra fotsiny ianao. Vatikolojina ny rano raisinao, raisy. Halleluja! Atsao ny fanomezam-pahasoavana, tsy ny hafa fa ny anao aza manome tsinitsininy foazy ny fanomezam-pahasoavana, velomy fanomezam-pahasoavana ao anatinao, izay azonao tamin'ny fametrahako tananao io Paoly apôstôly. Fanomezam-pahasoavana mety hoe zavatra toy ny kely ngambany. Ny olantsika dia ity, za te hilaza aminao, raha tianao Andriamanitra nandratra anao, tsy manandratra anao amin'ny alalan'ny vola izy, fa amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana apetrany ao anatinao. Halleluja! Halleluja! Filazana nofy. Jereo ahoana nahatonga any Daniela sy Sadraka Mesaka Abednego tsy resaka bôgosité. Marina mandimandina ny tarehiny. Mihoatra noho ny reto tsy misotro toaka sy mihinana matavy be. Ry mivaroraka be. Reto mandimandina. Ny olona raha vao mihinana voankazo dia hoe ny mandimandina tsara mihitsy mihindrakenjana reny fa tsy miroraka be miroraka reny. Fa tsy zay kory nahatonga azy lasa lavitra. Fa voalaza fa Andriamanitra dia nanome azy fahaizana manokana mahafantatra nofo sy fahitana. Halleluja! Zay mpanjaka ny fandimby teo nandalo ady olana zavatra saropatariny atsoina foana Daniela. Ary ny vokany dia misandratra foana izy, misandratra foana izy. Anatratra anao ny fanomezam-pahasoavanao. Ahoana nahatonga ny Josefa ho tonga prime ministre? Tsy hoe nianatra tany amin'ny Sekam, tsy hoe nianatra tatsy, tsy hoe mana mastera 1 2 3 4, fa vavaka fanomezam-pahasoavana milaza nofo. Halleluja! Azambanina ny vavaka fanolora-tena fanamasinantena fiombonana amin'ny Jesosy Kristy. Halleluja! Halleluja! Lasa lavitra ny enao. Zany tena tsy hitako hoe olona tsy lasa lavitra eto dia efa tsy haiko tsy totombitana angambany. Tena ho lasa lavitra ianao. Tamin'izay mbola tanora tsy nahazo an'izany fampianarana zany, fa efa antitra zao. Zany mahatonga 10 taona vao miainga sahala amin'ireny Airbus amin'izay, amen. Fa raha tamin'izaho 17 nahazo an'izao, efa lasa lavitra ohatran'izay. Fa tena ianao mihitsy ny tena sambatra ianao. Ho tahiny ianao, ho tahiny ianao, ho tahiny ianao. Alleluja! Verina kely aho, oko mailaka amin'izay ianao. Io ny tombony amin'ny Davida. Na ny olana no tonga aloha eo aminao, na ianao ny tonga alohan'ny olana. Eo amin'ny ady eo amin'ny fiainana dia izay ny olantsika. Itsika dia miandry eo fotsiny, miandry ianao. Dia ny olana ny tonga eo, ny eo tsy afaka, ny eo ny tonga. Aleo misoroka toy izay mitsabo. Amin'ny lalan'ny fiazakazahanao, rehefa raikitra ny ady. Goliata dia mavesatra, averena mavesatra. 3 m 20 ny halavan'ny Goliata, ny lefiny fotsiny, ny leliny 6 kilo, 6 kilo. Ny ampinga iny olona anankiray mihitsy no mitondra an'iny dia manosika ny salamy izay taloha manosika safa na alaina rena dia atosika ohatran'izao atao kalesona. Dia olona anankiray ngeza be ohatra ny izan-drala reto maiva kely dolo reto. Olona matanjaka anankiray koa manosika an'iny kididy kidengidengidengidengi le ampinga io Eritreretinao amin'izany raha olona lehilahy mpiady anankiray manosika an'iny ampinginy fotsiny milanja 4 kilo iny. Goliata zany mipesy any amin'ny 220 kilo zany. Mandeha zany dom dom dom. Io laposiera io mibofaka ohatran'izao mihitsy. Dom dom. Mavesatra zany Ozy Davida hoe laniko ty androany. Dia vao nanosy Goliata, vadika Davida tonga dia voaka dia nitsena azy dia niazakazaka hitsena azy. Ty navela Davida ray lefina fandroany intsony. Efa misy favalo manomboka mamely anao, fantatra hoe mpamely io mpamosavy io. Mamely anao, amona anao dia mbola
tsy izany ntsony ny raha tokony atao, tsy izany ntsony ny raha tokony atao. Manisy ao amin'ny Jesosy aho. Halleluja. Nena mbola hira fanolora-tena ndray mbola atao le hira miroraroraka reny. Mba mamiteny zay mataovy mihetsiketsika raha saritina ohatra misingotra fingotra ianao. Mavesatra. Io ny nahafatany Ely, fakio ny ten'Andriamanitra. Samuela voalohany toko efatra andiny fa 7:10. Rehefa nareva vao ratsy Ely, dia ninjary izy. Dia tabaka ny vozony. Fananina ny tabaka ny vozony satria mavesatra. Avereny mavesatra. Miala tsiny tsy mamely anareo le matavitavy reo koa raha sanatria. Enay koa ny raha matovy mbangezangeza. Fa mpitipitika eo a. Halleluja. Miala tsiny an'izay ngezangeza eto a. Fa resaka ara-panaty. Davida nafana andresy. Izy a manana fanganam-pandeha izy. Ny dikany tsy navela no tonga teo amin'ny Goliaty. Zany akoatry ny dika aza mipetaka amin'ny Goliaty ianao. Tsy mila mipetaka amin'ny Goliaty ianao. Halleluja. Fa nandeha nitsena izy, ny dikan'izany izy ny tonga aloha. Vao handray lefy ny Goliaty nena azy ny tonga pia. Efa nipirina mely zay ianao. Tenena an-tanilo akaiky nipirina mely zay ianao. Ianao na ianao sa dia variana matory fo tena mavesatra. Na ny aleluia ny sasany aleluia. Mihaino tsara ve nareo? Ianao mila tokony kinga ianao. Mila tokony kinga ara-panahy ianao. Mailaka ara-panahy amin'izay ianao. Tsy mangatakandro ny dikany. Tsy mirefarefa, tsy mivarorarora lava. Zay mahatonga ny ten'Andriamanitra mba ahafana miazakazaka. Dia hoy izy, ary io ny zavatra mitambesatra rehetra mba miota malaky mahazo. Teraina ny tompo amin'izany. Reny boty fotsy be marainy reny, akifioary reny, tsy amin'ny foaza marainy. Miazakaza. Mihaino tsara ve ianao? Dia hitsanga aloha ny fanjaka ianao. Hitsanga aloha ny fanatian'Andriamanitra ianao. Andriamanitra ijoro eo alohana. Eny io kely ity, i Abraham. I Abraham. Saika nitondra pilana aketo mihitsy manko fa no nienatra ny ramatoa. Saika nitondra pilana mihitsy aho anaovako fampiarana. Eny io kely ity. Tonga teo amin'ny Abraham alohany hitsodrano azy Andriamanitra azo any Isaka. Azo any. Rehefa nahatra Abraham dia nahazo ny teny fikasana. Fa alohany azona ny teny fikasana dia misinga tokony hanananao. Eo indrindra mila malala ny zava-miafo ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Mila malala ny zava-miafo ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Halleluja. Halleluja. Dia mila mba mikrosy kely koa ary nareo reo. Mavesatra mila mba miankena ianao sera. Amen. Amen. Ianao koa moa ty tena tsy manaiky lembenana. Fona frera amin'izay ngezangeza aloha. Fa eny kely aty a. Jereo i Abraham. Mihaino tsara ve nareo? Mihaino tsara ve nareo? Talohany nitsofan'Andriamanitra rano any Abraham nitenenany a. Dia misy teny ao manao hoe hoy Isaka tamin'ny Esau andana manao any pio ahy. Io a dia tena lalana ara-panahy io. Prinsipa ara-panahy io. Fa tsy miteny akory hoe hitondray pizza aho a. Dia io a no nitahian'Andriamanitra any Abrahama nahazo any Isaka, ary Isaka koa dia nifindra taminy zany, ka dia hoy izy rehefa hitsodrano a ny zanany anaovy any pia i Abrahama ary ny tantara eto. Nisy telo lahy tonga teo, Andriamanitra dia niseho tamin'ny endrika telo a, nanova endrika telo lahy tonga teto, ny ray zanaka ny fanahy masina. Amen sa tsy amen? Tonga teo hitany ty a olona ny finoana ity. Ary ny tenin'ny Jehovah dia niteny tamin'io raha tonga ny taona toy izao dia mangy anao aho. Amen sa tsy amen? Tsy miofo zay teny zay. Afaka hiteny
sy hamototra an'izany teny zany ho anao ny tompo raha fotoana toy izao tsy ho toy izao intsony ianao hiteraka ianao ho tahiny ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana ny voan'io teny io? Eo indrindra, eo ny mila malalantsika, eo tsika mila malala ny zava-miafy ny fanjakan'Andriamanitra. Tonga teo zany izy teny rahalahy. Dia hoy Abraham, izay indrindra hoe mba mahazotoa mampiatrany vahiny fa sasana ampiatrano anjely, izy io i Abraham. Tsy fantany hoe anjely io, fa tena anjely io. Dia mantsonareo, dia sasana ny tongotrareo, dia naka rano izy. 7 taona i Abraham, 4 taona izy. Rahalahy Sara 4 taona zay no mba teneny mafy hoe. Hery. Mbola zandrin'ny Abraham lavitra be zany. Fa tsy fantatra hoe rahalahy Sara ve mahavita ny vitan'ny Abraham, fa miantsara sika olona 7 taona tamin'io fotoana io. Dia voalaza fa zao zay izy midirynareo sasana ny tongotrareo dia anaovana haninareo anaovana mofo kely io, mofo kely ozy izy, mofo ina kely eo i Abraham. Voalaza amin'izay makeo baibolinao rehefa tonga ny tokantrano fa lasa i Abraham niazakazaka naninona hoe raha ianao zay nretina le vakiny vahiny lavatsinay reto tsy andany ray reto ienatra ny Sara fotsiny ary na ianao aza dia mety be anao latsaka amban'ny kiopo sy ny vilia angamba. Fa i Abraham niazakazaka dia nakaiza ny tena nakary am-panompony amin'ny io eo dia niazakazaka nakary an-dakozia dia niazakazaka naninona hoe niazakazaka latitra niazakazaka rehefa atao dia atao. Halleluja. Tianao hiazakazaka hanampy anao ve? Tianao hiazakazaka Andriamanitra anatinao miazakazana lasy. Eo ny olatsika rehefa anatin'Andriamanitra mety, rehefa san'Andriamanitra mety, rehefa vavaka mety, rehefa ry mety, fa rehefa ity mailaka ery miazakaza. Halleluja. Halleluja. Hitsaga aloha fanatian'Andriamanitra ny olona mailaka ara-panahy, mazoto amin'ny zava-panahy, lina amin'ny zava-panahy. Halleluja. Mila faingananao amin'izay ny dianao. Iza reny vonina hiazakazake, iza vonina hiazakazake. Olona tsy milatsaka hoe amena dia efa manao amenina ianao ny tonga aloha, fa mietsika andany ianao ny tonga aloha. Halleluja. Fa mietsika latany ianao fa niteny tatata. Fizanao favalinao, fizanao favalonao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy avelako amely afanoan'ny tsony, tsy avelako lavain'ny tsony Satana. Terahina tompo amin'izany. Halleluja. Amely ny favalonao anenao, hivelona vao nataky ny akofanenao, hokitiva vao misy nify maranitra anenao, hanao ny avana taky ny lemaka anenao. Fitanao zany. Halleluja. Oko mailaka hiazakaza makaty am-piangonana. Izy aloha zany efa tsy taratsony makaty. Ila miazakazaka amin'izay moa. Mba miazakaza makaty ambony dia miala ho azy io tension io. Miazakazaka makaty ambony rahalahy dia miala ho azy io kibe io. Ary ho ela velona ianao. Halleluja. Mamerina fialan-tsiny tanteraka ho an'izay ngezangeza tonga eto tamin'ity hariva ity. Tsy dia hoe izay loatra ny tena ara-panahy ny zava-dehibe, mailaka amin'ny zava-panahy, miazakazaka amin'ny fanatonana ny tompo, miazakazaka amin'ny fanamasinana tena. Afaka ray volana dia tonga eo amin'ny lenta avoavo kokoa anenao. Mety enim-bolana anaovan'ny olona an'izany, fa ray volana dia vitanao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Hotahiny tompo anetsika miangavy antsika rehetra mba hitsangana amin'izao fotoana izao.
Andao ataontsika ilay hira mandresy ao amin'i Jesosy. Za io tena andresy mihitsy ahy io. Hitako ianao tena andresy ianao. Halleluja. Izy reny meno andresy izy. Rehefa hivavakantsika dia tonga dia tenenao tontolo ara-panahy. Mahita ny tsy hitany olona ianao mareny zavatra tsy reny sofina ranofo ianao. Renao fisasasasany ranorana. Hitanao ny fandresenao ny fahavalonao. Halleluja. Afaka hiteny tahaka ny Davida venao, tapahako ny lohanao. Afaka hiteny venao, tsy vitanio voalohako fotsiny troso, fa nanambiamby zany. Halleluja. Rainao antenainao rono meny Jesosy anao. Ataontsika izany hery zany mandresy ao amin'ny tompoko. Kasika fitiavan-tana zany voninahitran'Andriamanitra.
Pit-pitka tsara moa. Aiza rahalanay ne. Adanena fa. Adesi. Misy fanahy mavesatra mila tena mihitsy eto. Yo.